tonga tamin'ny avion maly ny rahalahintsika colonel Charles dia niantso anazy aho ary nangataka fihaonana taminy satria maha promotion raika rahalahy dia noraisiny tany an-tranony ny maly ariva niaraka tamin'ireo promotion raika taminay la 19 nifampiresaka naharitra zahay nifampidinika sy mijery ny teboka rehetrarehetra zay nisiny olana teo amiko sy colonel Charles zao zany dia zava-diolo ny resaka milamina ny resaka rehetrarehetra ary eto zany zah témoin hoe naninona ma colonel Charles tamin'ny transition regny miala ao amin'ny tetezamity tsotra ny tenenana an'izay Charles zany olo mahitsy izy ary izy rehefa misy zavatra tsy tiana dia tsy tiana statut-ny force d'intervention spéciale fisino ny antombohany fifamalimby tao Amboditsirohitra takiny isan'andro hoe aiza ny base légale n'ity fisy ty fa ty raha tsisy base légale za tsy asa dia zay zany natonga izy niala fa tsy misy zavatra hafa ary efa nyteneniny maly efa tsapaka efa ela ozy izy mitoetra n'ireo mpitondra voanesorinareo fa tsy ela io zany hoe izy zany efa natsapa efa ela fa tsy mety ireo olonareo fa zahay moa zany nanana faharetana dia zao vao taty afara vao nitovy hevitra tamin'ny colonel Charles ka raha momba anazy zany dia amina tanteraka zahay promotion ray aorignan'ity dia isy point de presse ataony amin'ny raha juste resaka mikasika ny fanehoan-kevitra nataony zandrilahy colonel Faneva no asiko resaka eto somary gaga mantenako satria ny tena officier dia tsy any amin'ny réseaux sociaux no mifagnalabaraka fa mifampiantso ary zaho moa no zoky talohan'ny colonel Faneva efa nantsoko izy teo efa nifampiresaka ny telefôna zero lahy ndao izy izy fa ho rectifieko iny resaka zay nataoko iny sasalamo zao zany anohizantsika azy ny mpitandro filaminana dia mpanaraka baiko ny zavatra nasehony gendarme zandrikely dia efa nazavaiko tao amin'ny fandarana Solanga niaraka tamin'ny Joara Voajanahary fa tsy magnameloka ary tsy diso ny gendarme mpanatanteraka misy aza le terme en français moa igny ao amin'ny mpitandro filaminana l'ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure l'autorité qui le donne en est responsable ny lehibe mpanome baiko ny zavatra zay nataony gendarme no tompony andraikitra ka ny gendarme nanatanteraka baiko aza disogna ary aza raha gneloka fa ny tena nalaza nge za tsy fombako dénigré lehibe fa efa trop loatra ny nataony général Ravalomanana Richard efa tsy anatin'ny groupe na commandement gendarmerie mandeha mibaiko élément egny sur terrain reny nanimba ny gendarmerie fa tsy reto bandikely reto ary zaho aza efa niteny tamin'ny lehibe ny G6 dereko anareo zandra nasehonareo eran'izao tontolo zao fa capable atsika rehefa manao zavatra fa ny lehibentsika ary tsy tena ny lehibe ny G6 fa général Ravalomanana nampiasa anareo amin'ny zavatra tsy tokony atao zay ny diso ka eto zany mon colonel Faneva aitsikely zandry ny teninao fa tsy fotoagnany fifandrangitana zao fa fotoagnany fiarahana za tsy ady amin'ny zandroko mihitsy satria ianao zandra maliova mahalasana atsika teo raha teo fa nifampiresaka fa ny ampitandremako zao tandremo magnenjikenjika hoe gendaro sy ny vady aman-janany reo tsy tompony andraikitra tamin'ny zavatra nisy fa zay fitondrana tonga eo hampiasa izy ireo efa nampiasa ny fanesesy tany aloha tagny fa zao anjarany sasany koa nampiasa azy fa ny fiarovagna ny gendarmerie araka ny teneniny général Faneva moa colonel Faneva bon hazo général zany anao ato mbola tsy gendaro anao zandry zah fa gendaro mbola tsy niaro gendaro anao zah efa niaro gendarme ka
na hiaro anao na tsy hiaro, za efa miaro. Ary hiarovako hatrany farany. Mitovy amin'ny teninao hoe aza anaovagna sangisangy amiko ny fikitikitihagna zany corps-ny gendarmerie zany, fa io salamy rehetrarehetra misy manao ny asany, misy manao ny asany, misy koa manao extra, manao zavatra tafahoatra fa ny lehibe nanome baiko no hoenjentsika dia ny général Ravalomanana.